tsy navelan'ny kandida ajo tany lavitra andrina ny distrika ny Sakara izay notsidiany omaly. Nampitandrina ireo lehibe ny sampana mpanisa vato na ny SRMV ny folohan'ny senita omaly mba ho entitra amin'ny fanaraha-mason'ny fifidianana. Miisa 570 eo ny MSM eto Madagasikara, 570,100 dia manodidina ny 30 taona raha nivokatra ny fikarohana tamin'ny taona 2009. Manasanao ary tompo kilasy tompo vavy anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Malagasy miara-miainga ka tsy ho tokony mangataka atiny intsony. Izy madimy amin'ny 20 oktobra fidio ajo laharana fahenina. Tena marina izany. Efa naparako anao hatrizay fa formula ho any tena milay petsaka be ho any dentifrice fa formula ho ano matsara nify manafotsiny nify tena marina mihitsy sady miaro ny nify tena marina mihitsy karaha teo amin'ny formula ampiasa ho amin'ny formula. Ankafaliana trano tompo kilasy tompo vavy ny tsidihana ny tokantranonao amin'izao atoandro izao. Manasanao anaraka ny ato anatin'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Nikolo TV sy Nikolo FM hatramin'ny farany. Ny ako ny fampelezan-kevitra avy hatrano anomboantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity atoandro ity. Tsy navelan'ny kandida ajo ho tany lavitra andrina ny distrika ny Sakara izay notsidiany omaly. Voasaka ny toetry ny andro ny kandida ny MMM tamin'ny fotoana voalohany ny kasany iona tamin'ny vahoaka tany an-toerana saingy tsy namelany raha tsy izao niveren'izao indray omaly. Fampitoviana ny faritra rehetra raha teo no tanjon'ny kandida ajo ary efa niporofony izany tamin'ny alan'ireo asa marobe nataony tsy tamin'ireo tanan-dehibe teto Madagasikara ihany fa indrindra tamin'ireo distrika lavitra toa ny Sakara. Fanampanazavana. Betsaka ho ianareo ny asa natao izy député teo taty amin'ny district any Sakara ary lazain'ny mpanolontsaina ny faritra taty amin'ny faritra Atsimondrefana averimberiko matetika reny asy reny tsy volako akory ny nanaovana azy iato sy manam-bola ho zaraina anaovana an'ireny asy reny fa volam-panjakana ny nanaovana azy izany hoe volantsika menakavy ihany fa izahay nasaina ny tatana ministera amin'ny fahefana izay nomenanay dia taterahanay izay asa zay amin'ny volam-panjakana nomenanay zay ny fanovana tiana hoentina teto amin'ny firenena ny volam-panjakana izay asaina tatany mpitondra fanjakana dia tokony mba havitana zavatra ho an'ny vahoaka izay mahafanjakana ny fanjakana ka matoa misy ny zava-bita dia satria teo isika vahoaka ihany koa nampisy ny fanjakana ny anjaranay dia mitsinjara an'ireny voly reny isaky ny faritra 20 eto Madagasikara isaky ny distrika 710 ary isaky ny commune 770 mbola niona tamin'ny mponina Ambatondrazaka ihany koa moa ny kandida ajo omaly ary ao anatin'ny fampahalalam-baovao riva amin'ny valora no anarahinao ny antsipiriany mahakasika izay ako ny fampelezan-kevitra tany Ambatondrazaka izay. Fa mbola eo amin'izay ako ny fampelezan-kevitra izay hatrany tany amin'ny faritra Atsinanana ny kandida ny MMM ajo Andrianenarivelo ny alatsinainy farany teo nizara sy nampahafantatra tamin'ny vahoaka ny vinam-piarahamonina hoentiny. Vahoaka nalony nandray azy tao Tomasina fantatry ny vahoaka ny zavatra efa vitany tamin'ity faritra ity ary matoky izy ireo fa havita bebe kokoa ny Tomasina ny kandida laharana fahaeniny fanadihadiana. Vavadin'i Madagasikara i Tomasina noho izy manana ny seranatsambo goavana indrindra eto Madagasikara. Tokony ho fitaratra ara-ekônomika izy noho izany. Nandritra ny taona maro, noho ny fitantanana tsy mahomby, ny korosifahany izany sarin'ny Tomasina izany. Tsy nahazo anjara masoandro tamin'ny loharano karen'ny toerana nisy azy ny vahoaka.
Rehefa tonga teo amin'ny fitantanana ny kandida ajo dia isan'ny nataon'olona ara-pahamehana ny fanatsarana ny tanàna. Nanarina sy nanamboatra ireo fotodrafitrasa tsy nisy mpijery atr'izay ny tenany. Tsaroan'ireo vahoaka izany. Izy no angaty sy viana ahitana ny fagnamboarana ny olona merintsika izay namenatra teto. Izy ny angaty sy viana ahitana fagnamboarana ny laboratoire izay efa tsy etiretina aminana raha hoaniny. Izy navita ny lalana maro atanànantsika teto satria misy ny bongabonga, misy ny ola veto sasany tena zahay agnana zao manakatsaka anazy noho ny finiavany dia vita raha jiaby zany. Ka dia isaorantsika be izy. Tamin'ireo toerana rehetra efa nolalovan'ity kandida ity, nitsarana azy hatrany ary naharesy lahatra ny vahoaka marobe tonga niaino azy ny zava-bidany. Tsy nisy distrika iray teto Madagasikara tsy nanaova ny asa ho an'ny vahoaka. Tsy mila mitady any ankafitsony fa ny kandida laharana fahaenina no ilain'ny vahoaka. Raha vitana azo ny anarvepsika dia anana azo namosina amin'izay ny firenensika. Tsy manaikina manosony na eto amin'ny firenena na any amin'ny sedra iraisam-pirenena. Sy ny vahinsony ny beko ny fandaram-pianarana eto Madagasikara. Sy ny vahinsony ny mitavana sy mitandana ny arena eto Madagasikara. Ka amarana ko azy dia zao, tany azo fasarotra mila. Kandidany vahoaka Ihajo tsy fanapahan-kevitra misavoana no nahatonga azy hirotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena. Ny vahoaka tamin'ny faritra rehetra efa nalehany sy ny tsidiany no nanosika azy tamin'izany ary ny amaly ny etahitan'ny vahoaka sy amoakany malagasy amin'ny fahatrana mangitsokitsoka misy azy amin'izao fotoana izao no mahatonga azy ho resy lahatra tamin'io andraikitra sarotra dia sarotra io. Fanapahan-kevitra lehibe teto amin'ny firenentsika ny latsahana filoham-pirenena ary fanapahan-kevitra voaeritreritira tsara. Sanatria fanapahan-kevitra nanaovana kajikajy manokana na fanarahana miafina fa tena fanapahan-kevitra voaeritreritira satria ny tena anay ny nametraka ny kandidatura voalohany indrindra tambe hilatsaka filoham-pirenena satria isika tsy mila kajikajy politika, satria isika tsy mila manao tositosika politika, satria isika tsy tokony hifanaraka afa-tsy nitetika asa ihany izay mahasoa Madagasikara sy ny malagasy. Zay ihany nanosika anay hirotsaka satria resy lahatra izahay fa rehefa miaga-miazy tsika menakavy dia azo atao manarina ny firenena. Ary raha nanontany namana rehetrarehetra efa Madagasikara izahay ka vonina ny amin'ny tanana izy dia zay no tsahanay voalohany satria aminay ny fanjakana, satria aminay ny hery rehetra dia avy aminareo avy amintsika vahoaka. Mbola naveriny hatrany fa ny vahoaka ny tompon'ny arena eto Madagasikara ka tokony hiverina amin'ny vahoaka ny arena miala amin'ny taniny. Ny finiavan'ny mpitondra no antoko izany ary mbola nanome toky hatrany ny vahoaka izy teto Tomasina fa ao anatiny izany finiavana izany. Efa natombony tamin'ny kely teo ampelantanan'ny departementan'ny tantanany izany nandritra ny 4 taona ary matoky ny vahoaka izy fa hanome azy ny fahefana hanohizana izany. Tsy maintsy ametakitsika fa ny ampahany vola azo avy amin'ny fitrandrana rehetrarehetra eto Madagasikara dia tokony ho apetraka ao anatin'ny tahirim-bola iray mba hoentina hampandrosoana ny faritra rehetrarehetra fa indrindra ny faritra ny elany reny vokatr'ireny satria tsy mety raha ohatra ilay faritra hitrandrana an'ilay vokatra lasa faralahy indray fa indrindra io tahirim-bola mba misy vatan'ireo taranaka fara-madinitsika ny erinany. Fandalovan'ny arena mivezivezy fotsiny Tomasina hatramin'izay. Mangetaheta ny aniko izany ireo vahoaka. Lafin-javatra maharary ny vahoaka ihany koa ny fahadiovan'ny tanàna, ny famoronana asa sy politika mikasika ny tanora izay maro anisa amin'ity faritra ity. Samy andrasan'ireo vahoaka ireo vahaolana amin'ity kandida efa nisedra ny politika mpampandrosoana ity izany. Niova endrika ny fampelezan-kevitra nataon'ny kandida Ajo Omaly ireo tanàna manamorona lalam-pirenena fahafito no notsidiany nijery akaiky ihany koa ireo fotodrafitrasa nataony toy ny tsena, ny tafa tamin'ny mpivarotra sy ny mpiatsena, ny resaka momba ny fahasahiranan'ny mponina amin'ny andavanandro sy ny fampiasan'ireny vahoaka an'ireny fotodrafitrasa ireny. Tany Betafo, Tany Fotsy, hatrany Antsirabe ny kandida Ajo Andry Nianarivelo ny alatsinainy farany teo. Fanadihadiana.
omaly tamin'ny efatrora teto Antsirabe. Iray amin'ireo fotodrafitrasa vitan'ny ministera notantaniny ity tsena be ao amin'ny afovoan-tanàna ity. Mpivarotra 4,000 no miasa eto isan'andro ary ity no miantoka ny fifanakalozana arabaritra eo amin'ny Tatsasy sy ny mpamongady maka entana ho an'Antananarivo ary ny pon'ity distrika ity. Ho fandrindrana ny tsena tokony angarahara ny fitantanana sy ny volan-tsena hoy ity kandida ity ary ilaina ho hitan'ny vahoaka ny fomba hitantanan'ny komuna andreny abatsena sy etra samy hafa ireny. Fifanakaloza-kevitra mivantana tamin'ireo mpivarotra no natao teny an-tsena. Manatena antsika za rery angamba mavitina. Tena Andriamanitra malafosa. Ela. Zay no tao fahifanakevitra namana. Mahafinaritra zany dia mitohy ihany zany le asa. Asika ohatra mba manana fahefana kely afa teo aloha mivitako tamin'izaho minisitra dia sady be rano be zao aty aminay aty. lésion ohatr' zao vaky ao le gotera avoavy miovana zany dia manda eny toko fotaka be misy amin'ity aminay io aty. indray resahanay tatsy venda koa olona mandoa abatsena arahara le fitantanana an-tsena dia vola rotsaka reo amin'ny abatsena zany tokony misy apahany atao mazava tsara hoe anamboarana sima dia nadiovana mahafinaritra be zany. raha mandainga tsy azo atao hoe tokony ataoko carreau be daholo fitantanana anamboarina. Tao Betafy teto no nanazavany ny kandida Adzo fa tokony ho hita maso ary vaingana ny ampandroso ny Tatsà ny vola sy ny famatsim-bola rehetra atokana ho azy ireo. Ny Tatsà izay nataony mpitondra ny fanesy tohatra fiakarana sy fakana vola amenoana paosy hatramin'izay ka mila ovana izany rehetra izany. Tato anatin'ny 10 taona farany saika ny 520 isanjato ny famatsim-bola sy ny vola avy any ivelany azon'ny fanjakana malagasy dia misy ifandraisana amin'ny fanatsarana ny fiainan'ny Tatsà avokoa nefa ny orinasan'ny mpitondra sy ny paosin'ny tompona ndraiky mpanjakana no feno ary ireo Tatsà izay atratratra amin'ny 12 tapitrisa mbola mahantra amin'ny ampahany betsaka. Misy milaza tatoato ny hoe any malagasy nefa nahantra fa tsy zao ihany vao nahantry tsy nahandry tsika fa nampahatraina isa-taona lazaina fa misy vola ho an'ny Tatsà misy programme anasa ho an'ny Tatsà izy nefa ny lasa mahantra rehefa avy eo rehefa mivoaka ny tarehimarika Tatsà ihany fa makaiza ny volan'ny Tatsà makaiza ny volam-panjakana lazaina fa nikarakarana ny Tatsà zay ny fanovana hoentintsika ary zay ihany fanovana tsy maintsy atao mba ho an'ireo taranaka fara-madimbo reto. Azo sehatra ny Tatsà andray an-tanana ny hoaviny izy ireo tsy ho ambiny amin'ny fampandrosoana intsony isan'ny fiovanana tsarana ny tontolo ambanivohitra ny fametrahana rafitra ahafahana ny fanakalo hevitra rapitaona amin'ny Tatsà isaky ny faritra mba ahafahana mamany olan'ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny asa atao meloa sy ny lalam-barotra moahana ny vokatra. Izany no atao dia anatsarana ny fiainana eny ambanivohitra ahatamana ny tanora hifantoka amin'ny tany sy hiverina amboly ampitombo ny vokatra. Mbola eo amin'izay pejy ny fifidianan'izay hatrany fa eo amin'ny fikarakarana kosa indray nampitandrina ireo lehibe ny sampana mpanisa vato na ny SRMV ny filohan'ny senita omaly mba tsy hisy anao tandrevaka noho ny feo mandefa misy sady ny vato izay efa vonona ahalany kandida iray entitra kosa ireo eny anivon'ny CID na ny sy ny SRMV mandritra io fotoan'ny fifidianan'io fanadihadina. Izy fiantraikana avy hatrany amin'ny fanapahan-kevitry ny fitsarana manokana amin'ny sanan'ny fifidianana na ny CES ny tatitra ataon'ny sampana mpanisa vato eo anivon'ny senita ho tonga hatramin'ny fanafoanana ny vaton'ny kandida izany. Tsy tokony hisy mihitsy araka izany ny famoahana vokatra raha toa ka tsy ankatoavy ny filohan'ny SRMV mba tsy hisiny ny alatra. Ny SRMV nge tsy manafony any amin'ny cour électoral spécial no mandray an'izay fa ny anazy zany dia mijery izy na ny zavatra hitany ataoko hoe mandray an'izay zavatra hitan'izay zany izy ohatra hoe ny valopy tsy mihidy ohatra tonga eo amin'ny zareo dia mametraka an'izay ao anatin'ny antotantarasy eo ampelantanana izy hoe tsy nidy ty valopy ty tonga teo aminay na nisy rature ty PV ty na inona ny zavatra hitan'ny zareo zany élément na fe hitan'ny zareo zany. Ho andreo anivon'ny SIDA na ny ivitoerana informatika isaky ny district dia mandray fepetra avy hatrany izy ireo amin'ny fandefasana ny vokatra ka hatrehany solotena ny kandida sy ny mpikambana amin'ny biro mpifidianana ny fandefasana ny vokatra amin'ny alalan'ny intranet mba tsy hisiny ny fifantsoana na mety hoe alatra. Efa vonona avokoa araka izany ireo fitaovana ary efa tonga eny amin'ny biro ny SIDA tsirairay avy. Ny fitaovana zany zavatra kirakirana isan'andro ihany le izy satria ordinateur ihany fa tsy dia misy zavatra manahirana fa misy karazana ohatrany hoe
formation zay atao aty zany a mbola tsy de tena fantatra mazava zany hoe inona ny tena hoe antony mbola andefasana anay aty zany fa eo mitsika zany zay vao mahita anazy. Le sécurité an'le résultat ao anatin'ny base ny sécurité zany tonga de fa alefa pary réseau le izy de fa mampiasa an'le réseau FTP na mampiasa an'le corps FTP zany ny centre tonga de direct aty amin'ny VB ny sécurité tsara indrindra tsisy azonao angalarina satria vao hita daholo zany zavatra rehetrarehetra ataonao any amin'ny district satria ny VB. Hatreto aloha zany lazaina hoe ampy satria efa installé daholo ny connexion dia izay angamba no ataoko hoe zava-dehibe ilaina maika indrindra nefa tafapetraka tsara daholo izy hatreto zany. Ireo filohan'ny SRMV kosa indray dia saika ampitsara avokoa ny ankabeazan'izy ireo avy hatrany dia ny fanamarinana ny valopy misy ny voka-pifidianana efa misy marika na sele no tanterahan'izy ireo mialoha. Raha misy kosa ny tsikaritra tsy manaraka ny tokony ho izy dia isa avy hatrany ny tatitra amin'ny commune izay ny aviany ny vokatra. Mandray an'ilay vokatra satria idiny zareo iny enveloppe iny dia izay no manokatra anazy. Dia izay zany manao recensement matériel an'ilay vote zay. Vérifier zay hoe efa nisokatra ve ilay valopy voka-pifidianana iny satria misy fotoana manko sokafan'ilay mpanatitra vato raha sanatry ny vava zay sokafan'ilay an-dalana iny zay dia izay no vérifier hoe tena mbola scellé sous scellé tsara ve ilay enveloppe hitondrana voka-pifidianana valim-pifidianana zany dia ataona anaty be vezay hoe efa nisokatra ny enveloppe ny tonga teto aminay hoe tsy izay zany nanokatra azy tsy izay mpitsara nanokatra azy efa nisokatra tany. Roa andro ny fiofanana izay ataon'ny mpikambana eo amin'ny SID sy ny SRMV etsy amin'ny CCI Vato. Ny fiofanana amin'ny fampiasana ny logiciel amin'ny fampitana ny vokatra kosa aorian'ny fifidianana no anaovana fampiarana avy hatrany. Ivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika eo amin'ny pejy sosialy. Nisy fiantraikany tamin'ny famatsiana rano tamin'ny faritra sasany teto Andrenivohitra ihany koa ny fahatapahan'ny jiro ny farany herinandro farany teo. Mifampiankina feno ny jiro sy ny rano hoy ny fanazavana avy amin'ny orinasa JIRAMA fanampanazavana. Dia nisy fiantraikany ihany koa zany ny fahatapahan-jiro iny vokatry ny eo amin'ny famokaran-drano satria Ramalala zany teo amin'ny faritra Andraharo. Amin'iny zany misy transformay koa dia izy io mamatsy herinaratra zany amin'ilay surpresseur mampiakatra rano zany eo amin'ny Simbendrano dia janona moa zany le surpresseur tsy afaka nampiakatra rano dia nisy fiantraikany amin'ny famatsiana rano tamin'ny faritra Anjefanantananarivo iny ilay izy ary rehefa miverina miasa ilay surpresseur dia tsy hoe eo dia efa mahazo rano ilay any faritra fa mbola mameno Simbendrano zay vao afaka hoe mahazo rano ara-dalàna ilay faritra tsy nahazo rano ireny. Mahakasika ny rano izay somary manompo mavo dia nanazavana avy eo amin'ny JIRAMA fa madio sy azo sotroina tsara ihany ireny rano ireny. Mbola hatratra amin'ny faran'ity herinandro ity anefa izany vao tena isinda tanteraka ary iverina amin'ny laona ny lokon'ny rano avy amin'ny fantson-dranon'ny JIRAMA. Miisa 540 eo ny MSM eto Madagasikara, 570 ireo dia manodidina ny 30 taona raha ny vokatry ny fikarohana tamin'ny taona 2014 izay nataon'ny Alliance Internationale contre le VIH izay miparitaka amin'ny faritra 7 manerana ny nosy. Anisan'izany ny Balora Soanaivo miady amin'ny fanilikiliana an'ireo lehilahy manao firaisana amin'ny lehilahy na ny MSM misy fanatediana. Ray amin'ny 7 amin'ireo MSM natsoina mahazatra hoe sarim-bavy no tratran'ny tsy mikaretina sida eto Madagasikara. Antony ilaina ny fanentanan'ireo mitovy an'ny baloha izay monina eto Akazilava Amazoarivo. Fanentanana mifandray amin'ny tsy mikaretina VIH sida amin'ireo namany no laharam-pamena ho azy. Nampiaton'ny fiainam-pitiavana baloha mba ahafahany mampiditra an'ireo MSM eo amin'ny fiarahamonina sy ny fampiarana zo ho an'izy ireo. Raha ny fanazavany fonombola kely ireo MSM dia efa mahatsapasady ny fitiavan'ireo lehilahy mitovy aminy. Hatramin'izay efa mihevitra ny tena ny vehivavy baloha, miaina toy ny vehivavy, mieritreritra toy ny vehivavy. Maharitra adiny iray eo baloha miomana ny maraina ary mbola tsy mieritreritra hanao chirurgie estetika izy hatreto raha efa malaza izany any Thailande. Fotoana za sekiroso amin'izy io satria ny fotoana ny tenako nandeha tara-pitan-dranomasina tany Thailande dia hitako mihitsy évolution be le fanaovana synergie fa ito amintsika zany a sarotra le izy satria ny conseil tsy maintsy mankany am-pitan-dranomasina za vao mahavita an'izay zavatra izay fa nefany ara
andeha hoany ianao nefa le conséquence le izy rohatra hoe taona melehibe a tsy zava-bola fa mesarotra dia zay tsy tena narisikana amin'le chirurgie zany. Olona tsotra nefa masika indraindray ibaloha raha nambarany Thierry izay namany akaiky tsy manohana ny madidina azy ny toe-batana sy ny fomba fiainana eny anivon'ny fiarahamonina. Mora ny mifandray amin'ireo sarim-bavy raha ampitaina amin'ny vehivavy raha nambarany manodidina. Ohatra ny vehivavy ihany mifiresaka ry zareo na miresaka amin'ny lehilahy ary izy dia vehivavy miara-miaina atsikizitina ry zareo fa tsara fanahy be manefaka kely mora iainana kokoa zany miara-miaina ohatran'izao ihany eo tsena dia fanao ndry zay na io samy izy fa tsy tiany le atao ramosena zama madama. Matetika manana ny tontolo ny voarany ireo samy sarim-bavy mpinamana tsy mifankafohy ibaloha sy Thierry manana ny fandaharam-potoana izy roa rehefa farany herinandro manao toy ny ireny vehivavy mivoaka ireny mitsikera lamody eny an-dalana mividy rehefa misy tsiaritra. Toy ireo mpinamana rehetra misy ireo toerana safidin'izy ireo manokana fialana voly mahazatra azy ireo. Efa sabotsy hariva mandeha miaraka mivoaka zay moa de toute façon efa misy miboatiny geta Madagasikara ary amin'ny Caverna akaikin'ny Lehibe eo Siraka dia rehefa mba week-end zany dia mba manala azy ohatr'izay zany zay mba distract izy a galant izy a intelligente izy zay masitsika dia kisitinjitina zay fotsiny dia pokenany. Raha efa miatra any amin'ny firenena lehibe maneran-tany ny fanambadian'ny samy lahy na samy vavy mbola tsy amin'izany Madagasikara hoy ibaloha. Mbola any amin'ny ady ho an'ny fampiaranana fitovian-jo sy fiadiana amin'ny tsimikaretina VIH/SIDA izy ireo. Tapitra ny fampahalalam-baovao tamin'ity atoandro ity tomboky lasy tomboky vavy. Mbola mamey fotoananao raha ariva amin'ny fahalora iarahanao amin'ny tovy rakoton-dravony tena kosa mametraka ny veloma ho amin'ny raha ampitso indray veloma tompoko.